La 4G Batelma vous présente Ny vaovao Arafinaritra miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalam-baovao safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor, manolotra anao ny fampalalam-baovao différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mitohy vakana ny fanampian'ireo firenena vahiny amin'ny Madagasikara amin'ny fanatotosana araka ny tokony ho izy ny fifidianana. Ankoatra ny fanampiana arabola dia tsy mitsahatra ny manambara ihany koa izy ireo amin'ny fizotrany tsara ny fanomanana ny fifidianana ary ny fanatotosana ny fifidianana iandry no vahaolana ho an'ny Malagasy. Ny syndicats mpitsara sy ministera ny fitsarana no nanendry ny filohan'ny section de recensement des matériels de vote. Izy ireo izay nanomboka fiofanana tamin'ity androany ity raha izoina nefa ny alohan'ny nahampikambana ny teo anivon'ny Céline Solitena n'ireo candidat no nanaovana ny fanendrena ny filohan'ny SRMV. Olona valo no ahina voan'ny pesta ary rony maty raha ny fanazavana ny tompona anaikitra iray avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Mifamafao kosa ny resaka amin'ny fisian'ny mpiadina iray izay maty ny pesta amin'ny fanadina-panjakana baccalauréat eo anivon'ny foibe-panadinana iray eto an-drenivohitra. Miaro ny mpitrandraka vahiny fa tsy miaro ny tontolo iainana sy ny vahoaka malagasy ny Office national pour l'environnement hoy ny fanambarana nataon'ny fiarahamonim-pirenena Kradoi. Porofon'izany hoy izy ireo ny fitrangan'ireo olana fitrandrahana maro manerana ny nosy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mitohy hatrany tisatisa eo amin'ny Chine sy États-Unis vokatry ny fitobahan'ireo entana sinoa any Amerika. Omaly namoaka fanambarana ny Maison Blanche fa andalana ny fampiakarana ho $100 miliara ny aba alaina amin'ireo entana sinoa sasatsasany. Ny andinindreo avy hatrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy tonga eto amin'ny fotoana ny vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manazana ary anaraka izany hatramin'ny farany tontolon'ny politika avy hatrany no hanomboantsika ny vaovao dia mitohy vakana ny fanampian'ireo firenena vahiny any Madagasikara amin'ny fanatotosana araka ny tokony ho izy ny fifidianana. Ankoatra ny fanampiana arabola dia tsy sasatra ny manambara ihany koa izy ireo fa mizotra tsara ny fanomanana ny izay fifidianana izay ary ny fanatotosana ny fifidianana ihany no vahaolana ho an'ny Malagasy. Rarysona ihany. Nisy ny fitariana olona tetsy amparvisy manoloana ny lampantanana Analakely nataona mpanao politika vitsivitsy ho fanohanana ny fikarakarana fifidianana mialohan'ny fotoana ka nilazana fa ny fanovana fotony amin'ny fametrahana teteza mitam-bolana maro ny vahaolana. Tsy nasarika vahoaka izany ka very rava anjavony teo. Nampitola gaga ampanara-baovao ireo kandida vitsivitsy nandany andro sy nafohy vola aman-karena ny karakara ireo antota-taratasy firotsahana ho kandida. Nametraka fitorina tena amin'ny Conseil d'État indray hanafoanana io datim-pifidianana na ny morana izany fifidianana izany mihitsy. Nilaza ny Conseil d'État fa tsy mahefa mitsara izany. Ravatra eo ihany koa fikasana hanafoanana na ny morana fifidianana io. Entsakilany manao tohy vakana amin'ny fanampian'ireo firenena vahiny amin'ny Madagasikara amin'ny fanatotosana araka ny tokony ho izy ny fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana. Ankoatra amin'ny fanampiana arabola avy amin'ireo mpiara-miombonantoka amintsika ireo dia tsy sasatra ihany koa izy ireo manambara fa mizotra tsara ny fanamanana ny fifidianana ary ny fanatotosana fifidianana ihany no vahaolana ho amin'ny Malagasy. Indro sy ho anao an-tsary ao anatin'ny fotoana vitsy ny tety andro tsara ho fantatra amin'ny fanateterahana fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana.
Ny syndicat-ny mpitsara sy ny ministeran'ny fitsarana no nanendry ny filohan'ny section de recensement des matériels de vote izy ireo izay nanomboka fiofanana androany raha zoina nefa mialohany nampikambana ny teo anivon'ny seni ireo solotenan'ny candidat no nanaovana fanendrenana ny filohan'ny SRMV eo fanadimy antarandrianay. Misa 7 ireo filohan'ny SRMV na ny section de recensement des matériels de vote manerana ny Madagasikara manantotosan'ny fiofanana mandritra ny efatrandro nanomboka androany eny amin'ny ENAM. Raha toka maro no nanambarany tsy fangaran'ny fanendrena azy ireo. Nilaza androany teo anivon'ny seni fa avy amin'ny syndicat-ny mpitsara sy ny ministeran'ny fitsarana ireo filohan'ny SRMV. Le président ny SRMV ndray dia ny siny mihitsy no nangataka tamin'ny ministeran'ny fitsarana satria hatramin'izay moa zany ny lalàna moa zany tsy mametra hoe tsy maintsy magistrat fa ny siny kosa ny safidy hoe satria hatramin'izay zany anisany andraikitra nirasin'ny mpitsara ny président ny SRMV dia nangataka avy amin'ny syndicat mpitsara na ministeran'ny fitsarana zany manome olona isaky ny juridiction lasa président ny SRMV any amin'ny toerana izay mety tsy ahitana mpitsara zany na koa noho ny antony maro samihafa dia fonctionnaire cadre no amin'ny toerana misy azy satria ny SRMV moa zany dia eny anivon'ny district ny misy azy isaky ny district anankiray zany dia misy section de recensement matériel de vote io section de recensement matériel de vote io no mandray ny pli na ny voka-pifidianana avy any amin'ny bureau de vote tsirairay avy ao anatin'ny district dia io no manao ny vérification tsisy zavatra hoe hovan'ny SRMV akory fa vérification par rapport amin'ny dossier rehetrarehetra izay napetraky ny membre amin'ny bureau de vote ao anatin'le pli dia avy eo amin'ny SRMV ny zany pebiny miakatra makany sisy sy makany Ho an'ny mpikambana mandrafitra ny bureau-pifidianana kosa na ny membre du bureau de vote araka ny lalàna amin'ny alalan'ny fokon'olona izany hoe ny anivon'ny fokotany no nanendrena azy ireo. Eo amin'ny bureau de vote hoe misy lalàna manendry azy. Lalàna manendry azy dia na io assemblée générale ny fokon'olona na io hoe raha ohatra ka satria ny misy qualité tadiavina zany amin'ny membre bureau de vote. Ny qualité voalohany dia olona mahay mamaky teny sy manoratra, qualité faharoa dia olona voasoratra ao anaty lisy mpifidianana. Dia ireo zany na assemblée générale amin'ny fokon'olona na koa hoe raha ohatra ka hita zany fa vitsy ny olona mamaky teny sy manoratra dia ny eo anivon'ny fokotany no mijery azy. Mampametra-pantaniana mpanara-baovao hatrany anefa manoloana ny tsy havanana ny fomba nanendrena ireo filohan'ny SRMV na ny section de recensement des matériels de vote ireo satria tamin'ny fotoana nanaovana izany dia mbola tsy mpikambana teo anivon'ny seni ireo solotena avy amin'ny candidat misa 430. Ilaina tanteraka ny fanaovana ny mangarahary sy ny fifidianana madio ka ho ekeny rehetra. Mandray vahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy zany fandriamatoa raha kotovao andriamparany izay filoha nasionaliny antoko GFFM miarabanao tonga zo eto amin'ny sampana fampalalam-baovao fantanina avy hatrany no apetraka aminao mahakasika an'izay antoko GFFM zay aza atao hoe voaingana ihany nareo tafiditra tanatin'ny sehatry ny politika. Misotranao David, miarabanao aloha dia miarabany mpiara-miasa rehetra ato amin'ny Cour TV. Miaraba ny vahoaka malagasy ihany koa izay manaraka izao filasam-baovao izao. Raha ny mikasika ny antoko politika GFFM dia tiako manindry fa ny antoko izany efa nitsangana tamin'ny taona 2014. Nandritra izay fotoana izay zany ny antoko politika dia niasa ny helipatrana manerana amin'ny Madagasikara ary nanao ny fomba rehetra ahafahana nametraka ny rantsana any amin'ny faritra. Ankehitriny zany ny antoko politika dia efa manerana ny faritra 2020, manerana ny distrika 720, manerana ny commune. Misy efa misy mpikambana mihelipatrana manerana amin'ny Madagasikara. Amin'ny antoko politika azy dia tsy maintsy
mandray an-tanana ny raharam-pirenena ary izay indrindra na tonga anay zany vonina hiatrika izay karazam-pifidianana rehetra isy eto amin'ny tany sy firenena manomboka amin'izao fifidianana filoha-pirenena izao ary izay zany tsy salasala nanolotra ny candidat pasteur Christian Mayolla Dieudonné ho candidat ny atoko ary laharana fa 430 ao amin'ny listra ny zavatra misy raharam-pirenena no resahana fitondrana fanjakana ny resahana marina tokoa fa efa manana tanjaka raha ny mpifidy ny resahana ny candidat fa 430 pasteur Mayolla Christian satria eo ny mpikambana ao amin'ny fiangonana apokalypsy eo ihany koa ny mpikambana ao anatin'ny atoko politika voizina matetika hoe fehezin'ny fikambanana apokalypsy ny atoko politika tiako manamafeto fa diso zany eritreritra izany ny antony dia zao za filoha nasionaly ny atoko ohatra dia tsy mpikambana ao amin'ny apokalypsy maro amin'ireo bureau politika maro amin'ireo mpikambana manerana ny nosy tsy ao amin'ny apokalypsy ary tsy kristianina koa misy musulman misy malagasy rehetra zany dia ao anatin'ny antoko dia zay zany ny tena mafisiny ary tsy mitsahatra ny fanohanana sy ny fanarahana ny candidat fa 430 pasteur Mayolla satria misy olona maro zay manaraka azy hitantsika amin'ireny vaovao miseho amin'ny famiriam-bahoaka ireny vahoaka sesehena sady tsy zaraina vola tsy zaraina t-shirt fa liana amin'ilay candidat amin'ny maizy azy sy liana amin'ny vina sy lay tena tsara rehetra hita ilaina amin'ny mafiloha-pirenena fa ny tena maharesy lahatra anay zay miompona amin'ny mpanohana azy ny atoko politika GFM amin'izao fotoana zao dia eo lay pasteur Mayolla azy fa eo ihany koa zany le maha-olom-baovao azy manana ny fahamarinana lay manana ny fahaiza mitarika raha laina ohatra le fikambanana apokalypsy zay roa mpikambana tamin'ny voalohany ary fantatsika ny fitadasika ilay fikambanana ary indrindra aminay izy no lay madio tanana sady tsy manam-pahavalona izy na izy na ara-politika na ara-piarahamonina ny vinan'ny antoko politika sy ny candidat pasteur Mayolla zany dia ny fehezina miteboka anankitelo ilay hoe 3F dia ny fandresena fantrana eto Madagasikara ny famerenana sy fampanjakana firenena tandalana ary ny fisitrahany vahoaka malagasy manontolo ny arena eto amin'ity firenena ity ary ny asa lehibe amin'izany zay tsy maintsy hotanterahana dia ny famerenana andreo nosy kely izay amin'ny Madagasikara ho ampelatana ny fitantanana malagasy. Eto am-pamaranana ary misy ve ny hoe fanitanana aminareo amin'ny atoko? Tiako manao antsoava amintsika malagasy amintsika vondrona isan-tsokajin'ireo antoko politika ny malagasy rehetra na viaiza fiaviana na inona fotoana na mpinona tsy mpinona na mpandala fomba inona tonga amin'ny fotoana izay rahantsika manapa-kevitra anovana n'ity Madagasikara ity tonga amin'ny fotoana izay anatsarana n'ity Madagasikara ity tonga amin'ny fotoana izay mba anehoany vahoaka fa te handray an-tanana ny fandresena fantrana eto Madagasikara manasa antsika miantso antsika mba hiaraka andetsika hiaraka amondrina ny hery sy ny feo koa mandray anareo zay tsisy salasalana mihitsy fa afaka miara-miasa sika satria misokatra ho an'ny rehetra ho amin'ny malagasy rehetra ny antoko politika GFM indrindra fa ny candidat pasteur Mayolla Christian laharana fa 430. Ankasitrahanao vahiny teto amin'ny sampana fampalalama voata misy dialina ity. Mankasitraka indrindra David rarosoanareo. Izay ny amin'iny fa olona valo no ahena ovoan'ny pesta ary roa no maty raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra iray avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana mifamafao kosa ny resaka amin'ny fisian'ny mpiadina iray izay matin'ny pesta amin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat eo anivon'ny foibe mpanadinana iray eto Andrenivohitra Michela Ranarzo.
Mifamaofao ny resaka amin'ny fisian'ny mpiadina iray voalaza fa maty ny pesta tao amin'ny foibe mpanadinana Gigi Rabearivelo. Raha ny fanadihadiana natao teny an-toerana tamin'ireo mpiadina miisa 770 teto amin'ny foibe mpanadinana Gigi Rabearivelo, ray ny narary 5 tsy marary ny pesta. Mizotra ara-dalàna tsara zany a fa tao moa misy hoe narary anankiray ihany ny andro voalohany fa ny fidirana sy ny fahatongavan'ny sosio dia araka fotoana daholo. Izy mihitsy nisy krizy tampoka zany zay dia efa misy dokotera moa tao dia tsy nentina loatra izy fa tonga dia hoe tsy resaka pesta fa tsy salama mihitsy izy zany efa zany. Raha nita teny amin'ny foibe mpanadinana teto an-drenivohitra na eo aza ny filazana fa tena niverina ny valanaretina pesta, tsy hita mazava ny fitiliana sy ny fandraisana tanàna mazava, ohatra amin'izany ny fitilianan'ireo olona mifamezivezy tahaka ny aty amin'ny foibe mpanadinana amin'izao fotoana ny bakalorea izao. Raha azo tamin'ny antso an-tarobia kosa ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka, hatreto tsy mbola tonga ny amin'izy ireo ny tatitra mikasika izay mpiadina voalaza fa voan'ny pesta izay. Mbola tsy mahafantatra an'izany. Hitanao amin'ilay resaka réseaux sociaux rehetrarehetra na dia mitovy aminareo koa izay mihaino sy mijery. Tsy amin'izao koa fa efa hatramin'izay efa nisy disposition sy ministera. Izay zany sy resaka pesta ihany problemana izao fa raha vao maladie à potentiel épidémique matetika ny plaza vaovao koa milaza an'izay resahany. Io misy solotenan'ny ministera foana isaky ny région. Reny zany zavatra mipetraka foana na dia hitanao ilay manao gym baka reny dia efa misy raha-miasa hoe misy solotena ministera sao dia misy maratra na dia misy ohatr'izay daholo. Dia ny organisation an'indray ny centre ny organise azy fa tsy ny ministera. Raha notontanisa azo olona 8 no ahina ho voan'ny pesta, ary 2 no maty raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra iray avy eo amin'ny ministera ny fahasalamana. Ato amin'ny faritra Analamanga, Menabe, Hotomatsiatra ary Amoron'ny Manino ahitana azy ireo. Ireo olona 2 maty ary vao marina fa voa kosa dia tao Ankazobe sy Ambalavao. Raha ny fanazavan'ny mpitsabo, raha ny eto Madagasikara, hatreto mbola tsy azo idivirana ny fiparitahan'ny valanaretina pesta. Fotoanan'ny pesta izao raha ny fanazavana azo hatrany ary tokony ho mailo ny rehetra. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny mbola tsy nisiany ny tatitra mazavatra amin'izao tamin'ny fandaniana ireo vola $100 Amerikanina azo ny fitondrana malagasy tamin'ny herintaona no entina niady tamin'ny fiparitahana ity valanaretina pesta ity. Vola be izay nangonina tamin'ny anaran'ny vahoaka malagasy izay midika fa tokony nisy ny fangaraharaana tamin'ny fampiasana azy. Tontolon'ny fitaterana dia tafahoatra ny fampiakarana sarandalana ho 500 ariary izay ataon'ny taksibe eto an-drenivohitra raha ny fanazavan'ny olon-tsotra izay nanaovana fanadihadiana. Takin'ny mpiarona zony mpanjifa hatrany araka izany ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra sy ny fanajana ny boky nandraikitra Henri Florio. Taorian'ny fampiakarana sarandalana 500 ariary nataon'ireo kooperativa mpitaterana mivondrona eo anivon'ny FMA na ny fitaterana mendrika ho an'Antananarivo ny voalohan'ny volana aogositra lasa teo. Hita taratra ankehitriny fa miazakazaka manondratra ny sarandalany avokoa ny zotra eto Antananarivo sy manodidina. Santionana ny zotra 154 raha mampitohy an'ny Tanjombato sy Ambotsiry sy ny zotra 105 miazo an'Ambohimanarina nanomboka ny 15 ny volana septambra lasa teo. Ny fiakaran'ny vitsolika trano no ambara fa antony fampiakarana raha ny fanazavana. Araka ny fanazavan'ireo olona nanao fanadihadiana, miompampana ny fiakarana ataon'ireo mpitatitra. Fiakaran'ilay sarandalana 500 aloha hitako hoe exorbitant ihany. Raha nampiakatra ariary 100 izy amin'ny 20 olona tour iray zany aller-retour eo amin'ny 4,000 eo zany ny tour iray. Raha izay zany fois hoe 7 tour vitany eo anatin'ny iray andro efa 28,000 ariary. 28,000 ariary zany ny vola azo. Lasa ohatrany hoe fanararotana be zany le nataon'le transporteur amin'izao. Fa tokony calculena ohatr'izay zany le izy hoe vao mampiakatra ve ny gasoil dia ampiakarinao ny gasoil le 4,000 miakatra aminao ianao tonga dia 4,4 ariary ny alainao amin'ny mpanjifa ohatra tsy mety azy zany. Izao zany raha fandiniako azy manokana tokony mieritreritra amin'ny fanjakana. Satria tena efa tsy zakan'ny olona intsony fa asa angamba hoe eritrereto amin'ny fanjakana hoe isy explosion sociale goavana angamba eto vao tonga saina ny fanjakana andray fepetra momba an'izay lafo amin'ny vidim-piainana mihitsy zany tena
io zany tena dinihana manokana. Raha ohatra aloha raha fahefa mividin'ny olona dia tena tsorina mihitsy hoe tsy zakan'ny olona ilay izy satria raha ohatra fotsiny eny ao anatin'ny tokantrano anankiray misy olona maromaro izaka saran-dalana 500 tsirairay le retour mafimafy any zay. Tsy nitsatra nanankiana ny fampiakarana saran-dalana 500 ariary ataon'ireo kooperativa maro eto Andrenivohitra ny mpiaro-ny mpanjifa. Tokony amin'ny fanarahana sy atsara arakaraky ny fampiakarana ny kalitaon'ny tolotra ny fampiakarana saran-dalana ataon'ireny kooperativa ireny. Isan'ny takiana araka izany ny fampiarana sy ny fanajana ny boky nandraikitra ny fitaterana. Na mampiakatra frais ianao na tsy mampiakatra frais le kalitao ny asa amin'ny service public azy dia tokony hajain'ny mpitatra. Saingy izay no tsy hajain'ny zareo anaka miseho le gabo raraka be dia be izay hitantsika eny an-dalambe eny. Indrindra ho an'izay mampiakatra frais efa miresaka moa zahay ao amin'ny ATT miresaka amin'ny commune urbaine Antananarivo dia hojereny hoe ahoana ny ahafahana mampiatra ireo fitsipika sy ny lalàna cahier de zay anazy anaty cahier de charge moa ny mikasika an'izay fa ho azany ny angatahako ho an'ireo mpitatitra dia ny hoe ajao foana ny cahier de charge aza-pijaliana ny mpanjifa fa sady efa miakatra ny frais no arinareo eny an-dalana ny client anareo. Tsy tokony hisy fiatraikany goavana amin'ny saran-dalana ny fiakaran'ny vidin-tsoloka raha ny fanazavana trany. Manamaivana ny elanelam-bidy eo amin'izay fiakaran'ny tsoloka izay ny compensation 3 litatra isan'andro na dia eo aza ny fahatarana amin'ny fandoavan'izany. Hoentitra araka izany manomboka izao ny fitsirihana sy ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny tolotra sy ny fanajana ny boky nandraikitra raha ny fanazavana trany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miaro ny mpitrandraka vahiny fa tsy miaro ny tontolo iainana sy ny vahoaka malagasy ny Office national pour l'environnement ho ny fanamarana izay nataon'ny fiarahamonim-pirenena KRADOI. Porofon'izany hoy izy ireo ny fitrangan'ireo olana fitrandrahana maro manerana ny nosy. Fanadina Iona Saina. Distrika Anambanja ahitana ny fitrandrahana Terrara. Distrika ny Mananjary hitrandrahana ny vahiny ny volamena. Ny fitrandrahana Fasimainty any amin'ny faritra Anosy sy any amin'ny faritra Atsimo Andrefana. Santino ny amin'ireo fitrandrahana maro manerana ny nosy nomeny ny ONE na ny Office national pour l'environnement fahazoan-dalana ara-tontolo iainana. Raha ny zava-misy anefa araka ny efa notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM sy ny fandaharana alalino tsy voahaja ny boky nandraikitra simba ny tontolo iainana amin'ireo toerana ahitana fitrandrahana. Mifanindran-dalana amin'izany no nanomezany ONE ny permis environnemental ireo orinasa ireo. Antony mahatonga ny fiarahamonim-pirenena KRADOI manambara fa miaro ny tombontsoan'ny mpitrandraka vahiny fa tsy miaro ny tontolo iainana sy ny vahoaka malagasy ny ONE. Dia maninona ny ONE mbola manome ihany permis any orinasa io. Nefa ministera piay azy no efa milaza fa tsy mandika lalàna io sinoa io satria ny ONE koa dia mahafantatra tsara fa Madagasikara dia nakatolo le atao hoe convention de Minamata mandrara amin'ny fampiasana mercure amin'ny fitrandrahana amin'ny fikirakirana amin'ny volamena. Dia misy porofo ary porofo tsy hoe zahay fiarahamonim-pirenena koa ara no mitondra an'le izy fa ny ministera piany ONE ihany. Efa milaza mazava fa mandika lalàna mampiasa mercure io orinasa io dia omena permis ihany. Lasa mihitsy ny saina hoe ny ONE ve izy anorovany. Maninona no ohatrany hoe na amin'ny zava-misy any Mananjary amin'izao fotoana izao na ny any Tolaniaro amin'ny orinasa QMM dia ohatrany hoe tsy ny tontolo iainana sy ny tombotsoam-pirenena sy ny vahoaka majinika no arovany ONE fa ny tombotsoany ny mpitrandraka foana. Manoloana izany, ny fandravana ireo birao mandrafitra ny Office national pour l'environnement no vahaolana arosy ny Rakoto Vaoteo filohan'ny fikambanana mazoto. Aorian'izay no ametrahana olona vonona hiaro ny tontolo iainana ho tombontsoany ny taranaka. Io ONE io izay eo Antaninarenina io tokony formatena arava indray mandeha dia atsangana. Tsisy zavatra ataon'io ONE io raha tsy mivarotra ny tanindrazana malagasy ity. Ny ONE zany dia anisany tompon'andraikitra ao sy ny mpitondra ny ONE io manao sonia tsy kombakomba ao anatin'le olona mpitondra ny firenena ity.
mivarotra ny tanindrazana malagasy avy any antsimo ka hatrany avaratra. Ny permis environnemental, ny consultation publique zay zay natao tany Toliara ohatra dia tsy nanaiky fa ela ngeny olona tamin'ny fanombohany fa dia afenina satria le ONE zany mitongilana foana makany amin'ny vola. Ny atao hoe vola dia le vahiny andeha hitrandraka ankan'le tanin'le malagasy andeha hotrandrana amin'izay fampirarahana sy négociation zany négociation zay tsy mitongilana makany amin'ny tombotsoan'ny tompotany tombotsoan'ny malagasy. Miantso ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao ny fiarahamonim-pirenena Kradoy sy ny fikambanana mazoto ary ireo vahoaka iny fotony anokatra fanadihadiana amin'ny fomba fiasan'ity ONE ity fa ihany koa ny fanampanazavana mazava avy amin'ny maharadalàna na tsy ireo fahazahon-dalana ara-tontolo iainana nomena ireo orinasa vahiny mitrandraka ny arenan-kibon'ny tanin'ny malagasy. Aorian'ny fanadihadiana raha hita ny lesoka mandray fepetra amin'ireo izay mandika lalàna amin'ny mahatanitandalàna ny Madagasikara ny tompona andraikitra. Tonga eto amin'ny pejiny dokavarotra isika aorinan'izay notantsika ny fanohizana ezaka izay ataon'ny groupe Filatex eo amin'ny sehatry ny sosialim-bahoaka. Eo ihany koa ny hetsika dago festival eny amin'ny AFT Andavamamba. Rehefa avy eo ary. My heart and my soul when you're right here beside me. I don't ever want to stay too long. No one can stop me when I taste the feeling. Nothing could ever bring me down. Now, Orange, Sinitage Garage, Manolja Nao, Groupe Olombelo Riki, Manalas Vidabak, Andian fa enina amby roapolo, ao Antsamanitra, ny 20 septembre amin'ny 11:00. Ny tapakira dia efa azo jifaina eo amin'ny sekoly rary Talarariasina Analakely. Orange. Ry vahoaka malagasy tonga ny fotoana alorana ho antsika olona sahijoro sy aron'ny tombontsoa ny firenentsika. Vahoaka anarivony isan'andro ny resy lahatra amin'ny fahamarinany sy ny fijoroany amin'ny fodikeviny. Izy no antokana afaka ampody ny nosy madinika ho antsika malagasy. Ny malagasy tsy resy ho averyko amin'ny taniny any firenena malagasy ny nosy madinika nanily zay parsa. Ny rivotra madio, rano mamelombelona, tany manan-karena ary asa nokaliana ampitiavana. Satria voamarina fa manaja ireo fenitra iraisam-pirenena amin'ny resaka fiahinan-tsakafo ny sokolay dia azo antoka fa ny tsara indrindra amin'ny vokatra vita avy amin'ny ronono no atolony anao na amin'ny tsiro na amin'ny otrikaina entiny. Sokolay, ny tsiro tena izy. Stylo Bic Cristal hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra na any am-piasana na any am-pianarana. Naiza ny ampiasanao azy azo antoka hatrany. Mateza ary tsy mora simba. Stylo Bic Cristal maharitra. Ny famerenana ny Îles Éparses ao an'i Madagasikara dia fepetra iray manamarina ny fiverenany fahaleovantena. Ny Îles Éparses nosy ny fanantenana ho an'ny taranaka faramandimby. Andray anjara amin'izany Kémy Seba, franc ONG Urgence panafricaine, Toussaint Alain, directeur de l'agence de presse panafricaine, André Christian Dieudonné Mayol,
kandida ho filoham-pirenena ary ireo manam-pahaizana avy any velany sy avy eto an-toerana. Fionambe iraisam-pirenena les îles de l'espoir Asia Africa Hotel Ivato ny 9 septambra 20 soarivo manomboka amin'ny 7 ora maraina. Profite des bonus sur les offres Telmanet. Tape le dièse 322 étoile 8 dièse. Telma, sa fitque numéro 1 malagasy. Tu sais maman, pour que le linge soit tout propre et qu'il sente très bon, il faut vraiment bien choisir sa lessive. L'efficacité des agents nettoyants Arctic offre un résultat parfait à chaque lavage. Et sa senteur parfumée procure à votre linge une intense fraîcheur. En plus, avec Arctic, il y a des cadeaux à collectionner. Lessive Arctic, son premier cadeau, c'est l'efficacité. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix fabriquée en Égypte, intérieur ou extérieur, pour une commande prête en 20 minutes. Aucune nuance entre votre choix et le rendu final. À l'huile ou à l'eau, 10% de remise pour tout achat de peinture. 10 boîtes achetées, une boîte offerte jusqu'au 31 août. Garantie 3 ans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Arifnat, miaraka amin'ny boky magique an'ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraoty fa amin'izao fotoana izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky magique mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahana mialoha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Mandray vahiny manaraka indray ny ataony vony fampalalam-baovao Kolo TV amin'ny ity alina ity tsy zany fa Ramatoa Aingo Rakotomalala izay tompony ndraiky no fampianarana eo anivon'ny KNAM miarabanao tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao. Fanontaniana apetraka aminao voalohany hoe inona ny hoe KNAM? Miarabanao aloha dia miaraba ny mpanaraka ny vaovao rehetra amin'izao arivo izao. Ny KNAM na ny Conservatoire National des Arts et Métiers dia ivitoerana ambony izay anisan'ny ambony indrindra ao Frantsa. Niforona tamin'ny taona 1770 ary manana ny foibe ao Paris. Ahitana centre KNAM moa maneran-tany, anisan'izany eto Madagasikara izay mifandray en réseau miaraka amin'ny centre ao Paris. Fa ahoana zany tena hoe fizotra ny fampianarana ao aminareo amin'ny KNAM? Misy ny ENF na ny antsoina koa hoe espace numérique de formation izay ahafahan'ny mpianatra maka ny cours formation en ligne moa zany le izy formation ouverte à distance dia fanampin'izay misy ihany koa ny regroupement izay atrehan'ny mpianatra eny am-pianarana. Mahakasika an'izay hoe fampianarana izay ihany ahoana ny mpampianatra hoe en ligne mantsy zany le izy dia tsy hita mihitsy zany ny mpampianatra ao anatin'le UNF andresako teo
afaka mifandray amin'ny mpampianatra foana ny mpianatra na ny mpampianatra eto Madagasikara izany na ny mpampianatra any ivelany. Ny mpampianatra rehetra ihany koa dia mahazo ny agrément avy amin'ny CNAM Paris ahafahany mampianatra ao amin'ny CNAM. Mitenenao teo hoe ao anatin'ny hoe fampianarana rehefa hoe misy zany mianatra misy ny diplôma ahoana kosa mahakasika ny diplôma ekena eto Madagasikara ve ny diplôme io? Diplôme d'état français no avoakan'ny CNAM, izany hoe diplôme ara-panjakana frantsay. Ny CNAM Paris no midélivre ny diplôme na eto Madagasikara zany na any amin'ny toerana hafa dia i Paris foana no midélivre diplôme. Manana ny diplôme international zany diplôme CNAM. Isy ny hetsika izay karakarainareo afaka lazaina hoe mahakasika an'izay? Misy hetsika ho karakarain'ny CNAM amin'ny 4, 5, 6 octobre ho avy izao. Du CNAM moa ny anaran'io hetsika io izay mitondra ny thème hoe la formation supérieure à l'ère du numérique ny amin'ny Titonty. Dia ho atao ery amin'ny Carleton Nanosy izy io. Atao mandritra izay du CNAM zay misy ny conférence ho avy aty manokana moa ny professeur sasatsasany avy ao CNAM Paris anao an'izay conférence zay. Misy ihany koa ny salon d'exposition, salon d'information CNAM ary ihany koa ny cérémonie de remise de diplôme. Iverenantsika kely mahakasika an'ilay ao amin'ny aminareo amin'ny CNAM iza daholo ny afaka mianatra ao hoe tsy maintsy mpianatra ve sa olona miasa ahoana mahakasika an'izay? Afaka mianatra ao CNAM daholo na ny manana bac na ny tsy manana bac ihany koa satria ny CNAM dia université professionnelle. Natao ihany koa andreo olona efa manana bac mihoatra, bac plus 2 licence sy ihany koa andreo olona izay efa eo amin'ny sehatra ny asa. Misy moa ny VAE na validation des acquis de l'expérience natao izay olona efa miasa zay ho resahana miandalana eo ihany, ho resahana ihany koa mandritra an'io hetsika ho atao eto io satria dia misy conférence natao manokana momba VAE amin'io. Dia aiza ary mety hoe hitananareo satria mety zao vao mety hoe mahitatsika amin'ny mahakasika an'izay CNAM zay? Ny eto Madagasikara ny CNAM dia hita ery amin'ny 67 hectares maison des produits 6e étage. Dia manararaotra ihany koa manentana dia izao atsika rehetra mba ho avy anatrika n'io hetsika io satria tombony ho atsika rehetra io na etsika mianatra na ny olona efa eo amin'ny sehatra ny asa ihany koa. Izay te hafantatra bebe koa zany afaka manantona amin'io hetsika io dia ao izy mahita ny hoe inona daholo ny afaka hoe atao aminareo? Afaka manantona ny hetsika io, afaka manantona ihany koa ery amin'ny biraoanay ery à 67 hectares. Aminazy hoe numérique zay misy zany mety hoe afaka ahitana anazy sur le web ve afaka ahitananareo hoe site web? Ny site web ny CNAM www.cnam.fr. Mankasitraka anao ny vahiny teto amin'ny sampana fampalalam-bao tamin'ny ity alina ity. Indrindra. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia mitony ny ezaka izay atao ny groupe Filatex eo amin'ny sehatry ny sosialim-bahoaka nahazo fanatsarana ny lalana sy fanavaozana izany ireo mponina eo anivon'ny fokontany Akorondrano Andranomahery. Tena nitoerany Henri Florio. Ao anatin'ny hetsika ara-tsosialy ataon'ny groupe Filatex, ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka, mitoetrany ny fanomezana fotodrafitrasa sy ny fanampiana ataon'izy ireo eny anivon'ny fokontany. Ny tao amin'ny fokontany Akorondrano indray no nisitraka izany tamin'ny fanomezana sy fanavaozana, ny fanarim-pako sy ny fanamboarana ny lalana izay natao pavé. Ity fokontany ity izay nisedra olona teo amin'ny lafiny fahadiovana ka izao nisitraka fanatsarana izao indray. Ao anatin'ny responsabilité sociétale ny Filatex moa zany dia misy koa ny fanatsarana ny tanàna sy tontolo iainan'ny olona. Dia ny zavatra natao ndraiky zany androany raha nahitinareo raha efa tetika amin'ny faty ity dia taloha fako be misavovona dia sampany be tena boto be dia namboarina zany izy naménagena le tetina asina pavé le rond-point rehetra dia nasina trottoir zany mba ahafahan'ny bovotra mandeha dia volona amin'ity rond-point ity zany mba ahafahan'ny fifampijana circuler tsara fampatsara le tanàna dia nasina fanarifako narile olona le fako ilana le loto be teo satria rehefa maloto koa ny tanàna dia lasa misy ny fananaretana dia ny ankoatran'izay moa zany mbola misy koa mba ambanamora ny fivezivezenykona dia nanao ihany koa zay abibus
Sabotsy amin'ny faritra Ankadimbahoaka sy amin'ny aksa any Saintine sy Androndra zany ho an'ireo mponina amin'ny faritra iny fa tsy hoe ny ety Akorondrano any mahazo ny anjarany fa raisina zay zany mba hiaro ny olona rehefa avy ny orana sy amin'ny andro rehefa mainy andro iny. Itoy hatrany ny fanitarana ny fanamboarana ny lalana raha ny fanazavana trany ho an'ny fokotany Akorondrano manokana tombony lehibe ho azy ireo sy ny vahoaka ny nevon'ny fokotany ny fisitrahana fotodrafitrasa tahaka izao. Ho anay aloha zany tian'ny fokotany Akorondrano mahery azo lazaina hoe miadana aina izay miaraka amin'ny orinasa Filatex satria ity faritsy ity raha antsika mahita amin'ny fotodrafitrasa fa marefo dia marefo aloha ary tena taraiky dia taraiky. Dia ry zareo aloha zany nanolotra anay an'ity baka Jordiro ity satria raha antsika mahita ny toerana ity zany fa tsisy baka teo na misy raha mibaka ny samy baka dia efa simba be. Dia ny orinasa Filatex moa zany raha tsika toerana namboatra n'izy io. Tsy hitany ihany moa zany fotodrafitrasa izy io tanterahan'ny orinasa Filatex eto amin'ity fokotany ity efa maromaro. Efa manomboka zany zao ry zareo satria raha antsika mahita na ny lalana miditra amina tanàna any ary zao nandritra ny tena 50 taona mahery tsisy mpikarakara fa amin'izao fotoana izao zany efa ny orinasa Filatex amin'ny nandritra azy ka ny rarianay zany mba hanomboka amin'ity taona ity izay mitetika azy zany. Mitoetra any araka izany ny hetsika ara-tsosialy ataon'ny groupe Filatex amin'ny mpiarabelona ary itoy anivon'ny fokotany tsirairay avy izany asa sosialy izany ho tombontsoa ho an'ny rehetra. Anomboka rapitso ary farana ny sabotsy ho avy izao eny amin'ny AFT Andavamamba ny Dago Festival izay sehatra ho an'ny kanto sy ny kolotsaina malagasy karakarain'ny Dago Team Zara. Faradimy miantarandrianay. Iantomboka rapitso ary aritra efatrandro ao amin'ny AFT Andavamamba ny Dago Festival andiany faharoa karakarain'ny fikambanana Dago Team Zara. Fandraisana andraikitra ny oloha hevitra amin'izany ity farany izay hetsika ara-koltoraly entina mpandrosoana ny tontolon'ny kolotsaina eto amintsika. Ampatsahivika fa pluridisciplinaire ny Dago Festival zany hoe ireo karazana haikanto misy eto Madagasikara dia zahanay voizina ao anatiny. Tonga amin'ny andiany faharoa isika izay rehefa andinianay dia hoe mbola tsy ampy ilay fandraisana andraikitra, mbola tsy ampy ilay fanapahariana ilay toe-tsaina mandray andraikitra. Dia amin'ity taona ity hitanay hoe aleoloha ilay andraikitra ny tena no raisina izahana velarina kokoa satria izay mbola tsy ampy. Dago Festival dia fivondronana tanora, fivondronana tetikasa, fivondronana heritreritra, fivondronana ihany koa fomba amam-panao. Karazany maro ny seho sy hetsika hita mandritrio ankoatra ny fampirantiana samihafa anatrika izany ihany koa ireo olona manan-talenta eo amin'ny sehatry ny kanto malagasy. Ampiavaka ny andiany manaraka ity ny fisian'ny salon de l'industrie culturelle et créative. Raha raisitsika zany ilay loro maraisina amin'ny industrie culturelle. Raha miresaka tsika industrie dia miresaka économie. Raha miresaka économie dia miresaka volontsika. Dia inona nefa zany natao ahafahantsika hamadika ny kolotsaintsika io ho lasa industrie izay mandalo hoe lasa vola izy lasa fitaovana amin'ny économie lasa industrie. Inona no atao? Dia eo indrindra zany tsika izao amin'ity salon ity zany aloha fatarina zany hoe iza ireo olona sy fondron'olona afaka miditra sy afaka mampiditra sy mampivoatra ny resaka industrie ara-kolotsaina. Dia io salon io zany izay ataontsika amin'ny herinandro lakamisy zoma sabotsy ao amin'ny Alliance Française dia mampivondrona an'ireo olona ireo. Ankoatra izay ihany koa ny fisian'ny Unity Concert ny asabotsy faharoa amby roapolo ny volana septambra. Dia ny Unity Concert zany amin'ity taona ity tratran'ny 5e édition na ny 5e anniversaire dia somary ny délocalisena kely raha atao Analamahitsy ny nahafantarana azy hatramin'izay dia lasa ao amin'ny Alliance Française amin'ny 22 septembre ao anatin'ny cadre festival. Dia izay firaisan-kiny izay moa no ezahana aseho anatin'ny mozika reggae fa ny tena lehibe ao anatin'izay dia ny fiarovana ny tontolo iainana hoe ahoana no ahafahantsika tanora mandray andraikitra manoloana izay tontolo iainana izay. Misy boîte à temps mandritra ny spectacle rehetrarehetra mariana aloha ny spectacle fa mamaim-poana daholo. Misy an'izay boîte à temps izay tena ho atolontsika ray manontolo any fianakaviana mifanaika amin'ny fitsaboana azy. Maimaim-poana avokoa raha tsy ivona ny fidirana mandritra ity festival ity. Ny taona 2024 kosa no nisy voalohany Dago Festival. Sehatry ny kolotsaina izay hatrany dia maro an'ny malagasy ny tsy mahalala ny hoe vitana na ihany koa mihevitra izany hoe finoana.
raha ny fanadadiana natao siansany vitana ary mifanaraka amin'ny kitanany antsipiri izay entiny onona saina. Fiteny fandre matetika eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny andavanandro ny hoe vintana, tsara vintana, ratsy vintana sy ny maro hafa. Maro amin'ny malagasy no tsy mahalala ny dikan'ny vintana ary manafangaro izany amin'ny anjara sy ny lahatra, eny hatramin'ireo nandalo ny kilasy famaranana azy. Raha ny famaritana, siansa ny vitana fa tsy finoana ary mifanaraka amin'ny kintana. Araka ny tononandro naterahana no mamaritra ny vintana ho an'olona iray raha ny fanazavana, nomeny ny mpandala ny mamalagasy sy nanaovana fanadiadiana. Dia teny nalaina avy amin'ny hoe antoko ny kitana dia mivadika antoko ny bitana. Dia izay misy fiatraikany amin'ny zanak'olombelona. Izany hoe ireo antoko ny kitana ireo natao hoe constellation dia manao endrikendrika ondry, zazakambana, ondry lahy sy ny sisa ireny atao hoe bélier, taureau, alamatsy ny alakôsy. Dia izay antoko kitana izay any lasa antoko ny bitana. Mitondra anaram-bitana dia izay any misy heriny tonga aty amin'ny olombelona eny ambonin'ny tany. Izany hoe miankina amin'ny ora, ny andro, ny volana ary ny taonana naterahan'ny olombelona iray no mamaritra ny vintana. Izay taratra nalefan'ireo antoko kitan'ireo ety ambonin'ny tany dia misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona anankiray. Dia izay ilay atao hoe vintana. Ka arakaraky ny toetran'ireo ohatra ny hoe ny vintana ny andro naterahan'ilay olona ny tsy nety dia tsy mety ny fiainany, izay ilay hoe ny totombitana. Izany hoe tokony nety izy fa ilay fipetraky ny volana sy ny kitana teny masoandro tamin'ny andro naterahany no manoto azy. Dia misy indray hoe nahery be io zavatra io tamin'ny fotoana izay ilay hoe mahery vitana. Raha ny fanadihadiana natao hatrany tsy azo ovaina izay vitan'olona iray izay, fa ny manatsara azy sy mampifanaraka azy amin'ny lamina sy ny rindram-piarahamonina no atao. Rehefa io ny vitanao dia io. Fa rehefa misy zavatra ataonao dia izay ilay tonga le hoe misy mampiasa vakana manarim-bitana, misy mampiasa loko na akanjo na fombafomba atao amin'ny vatany mba hampalefaka ny herin'izay vitan'izay eo amin'ny fiainany. Fa tsy manova fa manatsara sy mandrindra azy fotsiny ny fandrinana amin'ny lamina ara-boajanahary. Maro ireo oam-pitenenana sy oam-bolan'ny taolo momba izay vintana izay. Isany amin'izany no hoe tolokena maty jiro ka vintana no andrasana. Tanalahy ambony hazo ny vintana, miova loko noho ny misy zaza misioka. Raha tsy vintana toy ny saka ka be voka vao atao hoe mamosavy. Hany ny anina fa ny arena mila vintana. Tsy mandidy alohan'Andriamanitra aho fa izay zara vitana no loloavina. Andriamanitra no nanome fa ibalita no tsy nambinina. Ndray mava eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena dia hanomboka anio alina amin'ny andro voalohany amin'ny fifanitsanana isam-bondrona amin'ny Ligue des Champions izay taranja baolina kitra. Lalao goavana mofo ny anisan'ny fionana androany dia ny Liverpool ifandona amin'ny PSG. Taterina aminao anatin'ny fampalalam-boany antsipiriny izay. Dia iny maresaka iresa-pireneny manakatona ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao safidy ny Cool TV androany. Soava tsara tao tompoko. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofnat, miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Tsara indrindra. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.